Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very, kakao, coco, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Loltranao ny fampalalam-baovao. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmene. La boutique des marques. Loltranao ny fampalalam-baovao. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Loltranao ny fampalalam-baovao. Voasambotra teny Analakely androany ny candidat ho filoham-pirenena Ratsitson Jean-Jacques avy amin'ny vondron'ny candidat natao famitorana teny fiadanana ny tenany raha ny fanazavany ary andrasana ny toy ny raharaha. Androany niara-ny sakatsakana avokoa ireo candidat rehetra izay nikasa ny hiditra teny amin'ny kianjan'ny teny ambin'ny folo Mey ary maro tao amin'izy ireo ihany koa no nokasaina ho samborina. Mitoeraka izany ny tolona hoy ny vondron'ny candidat tamin'ny ity androany ity. Nitarika fahafatesana renim-pianakaviana iray teny Antaninandro ny fanapohana bomba mandatsan-dranomaso nataony mpitandro filaminana ny sabotsy lasa teo araka ny fijoroana vavolombelona nataony ny fianakaviany maty niresaka tamin'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM androany. Miariary manoloana ny zava-misy eo anivon'ny kompania mpitaterana Madagascar Airlines samizao fotoana izao fa tsy manana politika mazava amin'ny fomba fitantanana ny sehatra maro ny filoteolo Andry Rajoelina sy ny ekipany. Voapirovy izao fa rava sy mikorosy fana avokoa ny sehatra misy ny diantanan'izy ireo ka tsy magaga raha tonga hatramin'ny fanafonana ny zotra iraisam-pirenena ataon'ny Madagascar Airlines. Trahateka ny ray tamin'ireo jolaran-dany amin'ny fanendahana sy mpanao asa fampiororoana ary fandikan-dalàna any tsara rivotra atsinanana fokotany Amborovy Manjanga. Izy ireo izay fantatra fa ponina ao an-tanàna ihany ny ankamaroany ireo mpanao asa ratsy. Arova hatrany andindiny mahakasika ireo. Ankafaliana hatrany tomboky lasy tongo vavy no hitsidiana indray ny tokantranonao amin'ny dialety tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-baovao tena ny araba ary manasanao ihany koa anarak' izany aty ampanomboana dia lanatsiny ny fahatarana no lafo ny fanomanana fa hoentsika manokatra ny fampalalam-baovao amin'ny dialety dia voasambotra teny Analakely androany ny candidat ho filoham-pirenena Ratsitson Jean-Jacques natao famitorana teny fiadanana ny tenany rehefa raha ny vaovao voaray amin'izao dia efa votra tenana hitondrantsika fanazavana eo ny mahakasika an'izay rehefa avy eo iverenantsika natao famitorana teny an-toerana ny tenany rehefa mivotra amin'izao fotoana izao. Androany niarany sakatsakana avokoa ireo candidat izay nikasa ny hiditra ny kianjan'ny telo ambin'ny folo Mey ary maro tao amin'izy ireo no nokasaina ho samborina tao anatin'izay mitoetrany araka izany ny tolona hoy ny vondrony candidat amin'ity androany ity. Tao anoloana lapan'ny tanàna Antananarivo no nosamborina ny mpitandro ny filaminana ny candidat Ratsitson Jean-Jacques androany. Ireny kamiombeny gendarme ireny no nitondra azy ary anentina natao famitorana ateny amin'ny brigade criminelle teny fiadanana avy hatrany. Hita teny tsara lalàna ihany koa fa oravisy taoriana izay ny candidat Roland Ratsiraka niezaka ny fampiresaka tamin'ny zandary teny antoerana anazava fa tsy manan-kery ny fepetra izay noraisiny ny prefet n'Antananarivo saingy tsy nanaiky nanao izany ny zandary. Androany fa tsy manana lalana mihitsy ny prefet andraranay tsidina an-dalambe satria misy fanapa-kevitra naraisin'ny prefet dia nitory tany amin'ny tribunal administratif zay dia hatramin'izao mbola tsy mivaly ary rehefa mitory ianao dia suspensif les décisions ka zay ny teny reto gendarme reto zay fanapa-kevitra zay hoe nitory zahay any amin'ny tribunal administratif donc zany
tsy mana fahefana mihitsy ny préfet andraranay hidina an-dalambe. Dia manoloana ny constitution koa amin'ny article 10 dia azontsika atao ny midina an-dalambe raha tsy manimba zavatra, ary raha malala fa ny dia be ataonay isan'andro dia tsy manimba zavatra mihitsy. Lana ary tsy azo ekena ary tsy maintsy mitohy foana izay mahatonga anay tsy tsatra ny teniny tsy rariny eto amin'ny tany sy ny firenena, ary ekeko fa misy olona maty zao fa tsy eken'ny préfet hoe misy olona maty, misy olona maro maratra amin'ny tsy antony. Ino moa tsy amelany anay andehany rehefa ny candidat numéro 3 mandeha tongotra tsy azo avelana, efa zay tsy mahazo avela tsy rariny zany. Ny parlement ohatran'izao dia ny fampiresana asiany dialogue tokony hiprime rehefa miresaka amin'irety mpitandro filaminana ndrety nefa dia tsy misy resaka dialogue mihitsiny na hoe inona tokony azo fampiresana amin'izao raharaha zao fa tonga dia fandrahonana avinavina ka mahagaga ihany hoe samy malagasy manao an'izany fa dia eto tsika mahita azy eto Madagasikara tsika mahita azy. Nemtra ampilaminana ny kandida sy ireo solombavambahoaka nanaraka azy ary ny azo ny Anjary Hotel. Nanaraka azy ireo ny elo famiretana indrindra ny zandary ary ny andry azy ireo tao anoloana ny tsisy hotely ity nandritra ny oraray. Taorin'izay vao afaka nivoaka ary nanohevitra mahakasika ny fisamborana ny kandida Ratsitson Jean-Jacques izy ireo. Sambotra kandida zay tsy manino tsy mamakiva antody nandeha anankiray, tsy manao herisetra zahay, tsy ary mbola nanao herisetra fa ny fitondrana foana manao herisetra aminay isan'andro. Dia tsy azo ekeny zany, ary za dia hijoro foana mandrakizay na ino kidona na ino kiatra satria zay foana ny adivana ho an'ny taranaka sy faramandimby eto Madagasikara. Mapakatra mihitsy lay tany lay herisetra-panjakana ny fitira-panjakana amin'ny alalan'izao fisamborana izao. Kandida anke maneho hevitra anke ny kandida Ratsitson ary tsy vao androany ihany io fa efa nandritry ny herinandro maromaro no nanaovany androzany, ary tsy izy amin'ny kandida irery no miteny fa ny vahoaka maro manaraka azy. Manina ny fisamborana koa ny vahoaka izay miaraka aminy eo. Zany mbola mampiseho amintsika amin'izao fotoan'izao fa dia misy ny fampiororona atao na dia amin'ny kandida azy. Naneho hevitra teo amin'ny page Facebook ny anikoa ny kandida azo Andriana Narvelo nilaza ny amoana ny kandida Jean-Jacques Ratsitson. Tsy ampiempitra ny raha-matahora tiana atao ary tsy maintsy mandresy ny tolona ho izy. Raha ny kandida Hery Rajaonarimampianina teny Behoririka sy ny manodidina no nahitana azy ary hanana mafy fa mitohy ny tolom-bahoaka sy ny fametrahana ny tany-tandalana eto amin'ny firenena. Ny katona tanteraka ny teny Analakely tamin'ity androany ity ary ireo mpitandro ny filaminana no fanameno azy. Ny toy ny varotra ny teny Behoririka, tsara lalàna sy ny teny Andohana Analakely. Iverenantsika eo rehefa avy eo ny raharaha mahakasika ny fisamborana ny Ratsitson Jean-Jacques izay efa navotra amin'izao fotoan'izao efa mikirakira ny sary. Ao ambadika eo ny mpanao gazety sy ny teknisianina ao anatin'izay ho tateritsika eo rehefa avy eo. Fa tsy manakery ny baiko navoaka amin'ny prefektura n'Antananarivo izay mandrara ny hetsika ireo vondry ny kandida eny amin'ny kianja ny 13 Mey. Raha nambarany kandida Roland Ratsiraka tamin'ity androany ity efa nisy ny fitoriana izay napetraka teny anivony tribunal administratif momba ity raharaha ity izay mbola tsy nahazoana valiteny. Antony tsy tokony anakanana ny hetsika mpilaminana izay atao eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao fitianokolona. Miantona ny note navoaka ny prefekturan'Antananarivo izay mandrara ny hetsika eo amin'ny kianjan'ny 13 Mey ho ny kandida Roland Ratsiraka androany. Efa nisy taratasy fitoriana izay nalefa teny amin'ny tribunal administratif hatramin'ny ela, saingy tsy nisy valiny. Ny taratasin'ny préfet izay mandrara anay andeha any amin'ny 13 Mey dia tsy manan-kery satria nataonay fitoriana tany amin'ny tribunal administratif dia mbola tsy nahazo valiny io ary ramatoa ianao manao fitoriana dia suspensif zay. Ka ty zany asehonay ny force de l'ordre androany
tsy azo ataon'ny force de l'ordre misy mandrara anay midina an-dalambe eto Antananarivo amintsika amin'ny teny zao tour zay mangataka l'élément zany zay ary aminareo koa mpanao gazety satria nareo koa misy maratra ameo anay daholo ny élément sary ny fotoana taiza dia iza ny hoe ataontsika hoe mpitandro filaminana teo dia reny mpitandro filaminana reny zany no andeha torina amin'ny tribunal dia miangava madame procureur mba anao ny asany anaja lalàna fa tour force de l'ordre zay satria miopapana ny zavatra ataony ary préfet anatin'ny lalàna dia tokony midina an-dalambe izy raha ohatra ka rehefa ohatra hoe vita ohatra hoe amin'ny toeran-kafa fa eto moa zany eto Antananarivo préfet zany tsy mahazo manakana anay satria noho ny fitoriana zay napetraka suspensif ty fitoriana ty. Tompona ndraikitra manoloana ireo vona izay mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny ny mpitandron'ny filaminana indrindra ny eo anivon'ny zandarimarim-pirenena raha ny fanazavana izy ireo izay mampiasa fitaovana mahery vaketa amin'ny vahoaka malagasy na eo azy izany efi-famoretana izany tsy tsatra ny tolona ampilaminana ho fitakiana ny tany-tandalàna eto amin'ny firenena. Grenade lacrymogène mandefa rivotra zay entona ataontsika hoe sepotra ianao fa tsy zany mihitsy ane izy ao fa misy grenade offensive na tsy haiko ny anarany reny le hoe bombe sale manaparitaka vy hitanareo fa vaky ny fitaratra ny automobile anatin'izany ny ratra zay mahazo ny olona misy madama anankiray zao 34 impact efatra pitelopolo ny impact eo amin'ny vatany misy anankiray loka be dia eto amin'ny tratrany eto loka be misy anankiray feno tarehany feno hatraty ambany aty vy daholo miditra anatin'le izy ohatrany hoe bala le izy fa tsy bala fa karazana firaka karazana vy zay mandratra mafy hitantsika nahazo an'le candidat anankiray hatramin'izao mbola tsy afaka mody aty an-tanindrazana donc zany lainga tsara lahatra ny tenen'ny préfet hoe manara-penitra na hoe conventionnel ny fitaovana ampiasaina mandainga préfet ny Antananarivo mandainga mandroso le tolona mibetsaka ny olona mahafantatra ary voapirofontsika isan'andro fa ny HCC tsy afaka atokisana intsony satria hitantsika fa ny HCC mitongilana hitanareo fa misy mpisara anankiray tsy nanao siny voapirofo isan'andro fa ny gouvernement dia manome baiko ny ratsa-mangaika ny rehetra hiaro an'ny candidature an'ny numéro 3. Ankoatra izany voalaza mazava ao amin'ny 10 amin'ny lalam-pandrenana njoa amin'ny fahalalana maneho hevitra eto Madagasikara raha toa tsy manohitona ny filaminam-bahoaka ny hetsika fitakiana izay ataon'ireo vondron'ny kandida sy ny vahoaka malagasy izay diabe ampilaminana anehoana ny tsy fanaran-dalàna sy fangatahana fifidiana madio sy mangirahara eto amin'ny tany sy ny firenena. Andian-jatovo maro no tazana teny Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity androan'ity izay no karamaina anakorotana ny hetsiky ny kolektif tay kandida oram-ponina teny amin'ny manodidina tamin'ity androan'ity sandaina vola izy ireo ary miandry toromarika avy amin'ny mpaniraka azy mialohany anaovany ny asa fanakorontanana ao anatin'izay. Ankoatra ny teny Antananarivo nahitana pikaramanady avy amin'ny fikambanana TMAsina ny tanora miandrandra no avy ihany koa ny teny amin'ny manodidina ny tsara lalàna tamin'ity androan'ity. Henri Florian. Androany tokony tamin'ny 10 maraina raha ny fantatry no efa tazana teny amin'ny totobato akaiky ny hosti teny Antananarivo ireto andian-jatovo maromaro ireto izay nabaran'ireo mpona teny amin'ny manodidina fa pikaramanady avy amin'ny fikambanana mpanoana ny fitondrana mba hanakorotana ny hetsiky ny collectif de candidat. Tamin'ny 12 antoandro nandalovany ny mpanao gazety ny Cour TV FM teny Antoerana mbola tazana teny hatrany ireto andian-jatovo pikaramanady ireto mitantarany zavanisy ireo mponina teny amin'ny manodidina izay tsy nanaiky ny aseho tare noho ny tahotra amin'ny mety ho valifaty iseho. Andian'olona tanora lehilahy tsisy vehivavy fa lehilahy daholo no presque eo dia pozin'olona hoe ohatrany hoe voninandroba. Ny antony dia tsotra satria rehefa nanantona teny moa zay mijery en tant que olom-pirenena zany miahiahy amin'ny zavatra mety hitranga sy matahotra amin'ny zavatra mety hitranga dia mahita zay fa olona ohatrany hoe mirana angamba ireo plus ou moins ohatrany gros bras satria tsy pozin'olona normalna mihitsy ny aloha
dia tamin'izay nandalo teo ny s'infiltré teny parmi an'zareo dia mifampizara groupe de 4 individus zareo dia misy resabola misy olona moa zany le mpivarotra majinika eo akaiky eo matahotra dia enina mihitsy izy miteny hoe zay nge tsy aninona anareo fa miandry topi zay le zava-misy ary io tsy eo fotsiny fa manodidina rehetra eto saika voakasiky zay daholo. Raha ny nambarandreo mponina tsy hamonjy ny hetsiky ny collectif de candidat ireto andianjatovo ireto fa mikasa ny anakorotana ny hetsiky. Tena tsy manohana mihitsy satria olona hafa mihitsy ny fantatra ihany hoe ohatrany ahoana ny paozin'olona manaraka n'ilay grevy fa olona tena vonona gafy mihitsy reo fahitana azy. Olona efa tsy dia ohatrany normal firy zany ny paozy fa vonona gafy. Tsy paozin'olona monjy mihitsy satria deja izy hafa fihetsiny satria raha olona normal ireo tsy nijanona ela be nanomboka tamin'ny foloka hatramintsika miteny izao mahavariana koa mba mandinika ihany mantsy zay tamin'ny sabotsy zao tety vao misy olona mitangorona dia misy polisy misy gendarme fa amintsika miteny izao efa depuis tamin'ny folo tsisy force de l'ordre mihitsy eo mijery hoe ino reto olona mitangorona reto dikany mety efa vonona ireo olona ireo. Ankoatra ny teny an-taninandro io nahitana andian-dehilahy maromaro ihany koa nilaza fa alefasony fifidianana ny teny tsara lalàna nandritra ny fandalovany candidat Roland Ratsiraka teny an-toerana. Raha ny fantatra mpikaramanady avy amin'ny fikambanana TMS izay mpanoana ny fitondrana ankehitriny ireto mitady anakorotana ireto ka tahaka izao ny fihetsika izy ireo. Izahany ireto mpikaramanady ireto raha ny fantatratrany ny andrava sy hanakorotana ny hetsiky ny collectif de candidat. Ito rapito araka zany ny hetsiky makesika ny fitakiny ireto collectif de candidat ireto. Araka ny fanadihadina nataon'ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM tamin'ity androan'ity dia fantatra zao fa niteraka fahafatesana renim-pianakaviany iray teny an-taninandro ny fanapohana bomba mandatsa dranomaso nataon'ny mpitandro ny filaminana ny sabotsy teo araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo fianakaviany maty vokatry ny fahatairana tampoka sy ny setroka mahery avy amin'ny bomba mandatsa dranomaso no nitarika ny fahafatesany avany ity raha ny fanazavana ny arambony izay tsy ahivina fa tao an-tokantrano nandritra ny hetsika. Renim-pianakaviana iray no nodimandra ny sabotsy teo vokatry ny fanapohana bomba mandatsa dranomaso nataon'ireo mpitandro ny filaminana teny an-taninandro nandritra ny fandravana ny hetsika fotsy tamin'io fotoana io. Raha ny loharanom-baovao azo avy amin'ireo fianakaviany manamanjo androany noho ny fipohana mafy ny entona mahery vaika avy amin'ireo bomba mandatsa dranomaso nalefa ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny manodidina ny toeram-ponenan'ilay renim-pianakaviana 17 taona no nitarika io fahafatesana io. Olona izay tao amin'ny trano fonenany fa tsy teny an-dalambe. Mariako moa fa tanteniko izy izy efa tsy salama dia tamin'ny sabotsy tolakandro teo Andravoahangy ambony nisy an'le fetsiketsehana be lacrymogène sy napopoka ireny zany dia nasepotra le olona nefa izy efa ao anatin'ny tsy fahasalamana dia lasa nisy fetraikany dia sabotsy folakandro misy zany izy dia nidosy ho fahafatesana tena mampalahelo le izy ary izay zany dia tena hoe manameloko an'le herisetra ohatra ireny azo lazaina hoe herisetra satria tsy zone rouge ny any Andravoahangy ambony fa raha ny tena fahalalako anazy tokony any amin'le zone rouge ambesana any Analakely zareo manapopoka an'izay tokony apokany fa lasa misy fetraikany amin'le olona efa marary le izy nanomboka tamin'ny ray sasany teo nisy mipopoka teo Andravoahangy ambony ary izay moa mipetraka eo manodidina eo dia tena naheno an'iny izy koa olona efa misy palpitation zany dia amin'le fipoahana koa mifangaro daholo le izy dia le lacrymogène koa manepotra raha teo dia ka tena le izy ne mahery be le izy ary misy tena feo tsy zakanao ary dia tena mampalemy amin'ny vatanao manontolo mihitsy ka raha olona normal moa tratran'le izy malemy fa maika efa olona tsy salama dia tena mampalahelo
Nisesesy ny fanapohana bomba mandatsatra maso nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'io andro io raha ny fitantaran'ireo fianakaviana manamanjoatra any. Ity renim-pianakaviana tsy manatsiny ity izay maty tampoka noho izay tandrevaka amin'ny mpitandro ny filaminana izay. Araka ny dreko zany dia hoe atao ambadika le lacrymogène mandidina ny trano zareo dia teo ambadika iny zany izy tonga dia nijanona fony tonga dia nahita tonga na rehefa tairana izy zany araka ny filazan'ny ankizy nipetrahany tao dia tena hoe taitra tapoka tamin'izay zany izy dia hoe teo zany araka ny voaremo zany anisan'ny tarika fahafatesana somary nisy eny nitratra mihitsy ohatra misy aseporana kely izy izay aloha ny tena nahazo azy reratreraka dia sepotsepotra izay ihany aloha fa izay mihitsy aloha zany tantaran'ny ankizy le mipetrahany tao hoe manodidina ny trano zareo zany le lacrymogène iny dia taitra tamin'iny izy zany dia tsisy hoe nakanina hôpitaly sy ny sisa fa teo ny eo. Diso araka izany nitatitry ny préfecture n'Antananarivo izay nilaza fa tsy nisy ny maty vokatry ny fampiasana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy nampiasain'ny mpitandro ny filaminana ny sabotsy teo. Ity renim-pianakaviana ity izay maty ny sabotsy teo ary androany no nanatanterahana ny fandevenana. Izay eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny Cool TV FM dia miraro fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Akon'izay hetsika ny sabotsy lasa teo izay dia niakatra fampanohavana tamin'ity androanyity teny Anosy ireo olona 12 izay voatazona teny amin'ny sampana Heloka Bevava fiadanana tao aorian'ny fisamborana azy ireo. Sabotsy lasa teo laza ny mpisolo vava azy ireo tamin'ity androanyity fa tsy mitombona ny fiampangana azy ireo noho tsy fisiny ny pirofo mari-potitra ao anatin'izay ity farany izay nanamafy fa tsy misy antony tokony hitazomana azy ireo raha toka tsy voamarina fa nisy ny Heloka Bevava nataony. Andao arahantsika ny fanampanazavana. Araka ny fantatsika moa zany dia nisy olona 12 nentina avy any fiadanana nentina tao amin'ny fitsarana tao Anosy tao amin'ny parquet androany atoandro teo iny. Nataon'ny parquet moa fanadihadiana mahakasika an'ilay raharaha. Nanapaka ny parquet fa olona 10 zany sisa no tazomina mahakasika an'io ary hoentina any amin'ny fitsarana amin'ny hoentina hotsaraina ilay raharaha eo amin'ny lakamisy amin'ny 5. 5 amin'ireo olona ireo no nalefan'ny mpitsara placement sous mandat de dépôt ary 5 zany no nomena contrôle judiciaire dia miaraka tonga daholo zany ireo olona 10 ireo miampy an'ilay vavolombelona le olona mineur amin'ny audience amin'ny lakamisy maraina. Ny mahafapo aloha tsy mahafapo satria rehefa jerena ny atota taratasynady ny hita aloha tamin'izay nomena taminay mpisolo vava dia tsy misy pirofo anatin'ny atota taratasynady izay nomenanay, tsy misy sary, tsy misy vidéo, tsy misy vavolombelona nefa isika mahita nandritra n'ireny zavatra nitranga tamin'ny sabotsy reny fa ny mpitandro ny filaminana dia samy manana caméra. Amafisina fa tamin'ny atota taratasy nozaraina taminay mpisolo vava miaro an'ireo olona 10 ireo dia sady tsy misy sary no tsy misy vidéo ary tsy misy pirofo fijoroana vavolombelona laza fa tena tratra nanao an'ireo zavatra ireo tokoa ireo olona nitoriana ireo. Tontolon'ny fividianana vetivety trangana osoka sy alabato maro manitsakitsaka ny lalàna fihizoro. 12 tsipika ohatraohatra 7 mikasika ny fitondrana akabe ny fividianana sy ny fitsapakevim-bahoaka no nseho raha tsy hijery afa-tsy ny tato anatiny enim-bolana farany. Andrasana manoloan'izay ny fandraisan'ny fitsarana sy ireo sampandraraha isan'ny tokony fepetra amin'ny kandida izay manatanteraka izay sy ireo piray tsokombakomba amin'ny rehetra ao anatin'izay isy ny fividianana madio mangarahara seken'ny rehetra eto amin'ny firenena olona saina. Tsy ho afamaina fa hiarany sazy ireo rehetra manao osoka sy mangalabato mialoha sy mandritra ary aorian'ny fividianana araka ny voarakitra ao anatin'ny lalàna fehizoro laharana 12 tsipika aotraotra 7 mikasika ny fitondrana ankapobeny fividianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Voarakitra ao anatin'ity lalàna fehizoro ity manomboka amin'ny 520 ny sazy miandry ireo izay manao osoka mikasika ny fampiasana ny zo andatsabato. Mazava ny voarakitra ao amin'ny 520 fa hiarany sazy 2 hatramin'ny 5 taona an-tranomaizina ary lamandy 4 hetsy hatramin'ny 4 tapitrisa ariary izay rehetra mampanoratra anarana tsy ara-drariny ao amin'ny lisam-pifidianana amina anarana sandoka na tamin'ny alalan'ny fampiasana tetika na fanambarana misy fitaka na inona izany na ihany koa mangataka ny voasoratra anatina listra 2 na maromaro.
Iaro-ny famonjana sy fandoavana lamandio ihany koa izay mikiry manao ny tsirariny mba ampanoratana olo-pirenena iray ao anatina listim-pifidianana na anadinoana ny ampanoratana olo-pirenena iray ao anatin'izany lisitra izany na ihany koa ny aminona ao anatin'ny listim-pifidianana anarana olo-pirenena iray izay efa voasoratra. Araka ity andininy fahenina ambin'ny folo sy roanjato ity, maro ny tokony hiaran'ny sazy manoloana ireo trangana osika nandritra ny fanavaozana tanteraka ny listim-pifidianana farany teo. Niarana hita tamin'ny tambazotra tserasera sy tamin'ny fampalalam-baovao samihafa fa maro ireo fokontany noforonina mba hampitomboana ny isan'ireo olona ao anatin'ny listim-pifidianana. Tao ihany koa ireo olona efa maty nininana ampidinina tao anatin'izay listim-pifidianana izay sy ny maro hafa. Ankoatra ireo ny fitarainana maro samihafa ny amin'ny hoe efa nanoratra anarana nefa tsy hita tao anatin'ny listim-pifidianana. Tao ihany koa ny hoe izay tokantrano sasany izay efa mazava fa tsy fidin'ny kandidam-panjakana dia tsy nosoratana tao anatin'ny lisitra. Araka ity andininy fahenina ambin'ny folo sy roanjato ity, hiaran'ny sazy mitovy ireo ndray tsy kombakomba tamin'ny fanaovana ireo eloka ireo. Aorian'ny fanadiadiana sy ny famitorana ataon'ireo tompon'andraikitra voakasika ho fampiarana ity andinin-dalàna ity. Mety ho maromaro ny tompon'andraikitra manomboka eny anivon'ny fokontany hatramin'ireo ratsamangaiky isan'ambaratongany ho voasazy noho ny firaisana petsapetsa tamin'ny fanaovana osika ny listim-pifidianana io. Eo ihany koa ireo lehibeny izay naniraka sy nanery mivantana azy ireo andika ny voalazan'ny lalàna. Ity lalàna fehizoro izay nivoaka 5 taona lasa ity izay toa inen'ireo rafitra isan'ambaratongany mpampiatra lalàna tsy ampahafantarana ny be sy ny maro. Raha manam-piniavana ny ampiatra ny mangarahara sy anao fifidianana madio sy mangarahara tokoa ny rehetra hatramin'ny seny, inona no tsy nampahafantarana ny be sy ny maro ireo voalaza nyity lalàna ity sy ireo sazy miandry izay mandika izany. Sa ve ho ny fanontaniana apetraky ny mpahay lalàna efa piray tsy kombakomba ihany koa ny seny. Rehefa miresaka fandikan-dalàna adeloko tsika dia ny voalohany indrindra manana zo anenjika dia ny ministère public amin'ny mametre de poursuite azy. Indraindray ny zavatra mitranga tsy voatery ho fantatra ilay ataontsika hoe ministère public ilay fandikan-dalàna raha tsy misy mitatitra eo aminy amin'ny alalan'ny fitarainana na amin'ny alalan'ny fitoriana. Ny dikan'izany dia zao izay rehetra manana tombotsoa voakitikitika ao anatin'ireo fandikan-dalàna ireo dia manana zo hitory na hitondra an'ilay zava-misy eo anatrehany manam-pahefana foana. Manana zo ny seny hitory eny amin'ny fitsarana adeloka raha ohatra ka misy tsy fanarahan-dalàna prévu amin'ity article 216 ty. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena tsy fantatry ny seny tokoa ve ny fisian'ireo irrégularité na reo infraction be da be izay hitarainany olona tsy fantatry ny seny tokoa ve sa hodiny seny tsy fantatra. Satria ilay fahanginan'ny seny manoloana reo tsy fanarahan-dalàna be dia be ireo raha ho aho manokana dia midika hoe famelany seny malalaka andreo tsy fanarahan-dalàna ireo. Andininy iray eo amin'ny lalàna fehizoro 7.4 tsipika aotraotra valo io any ity andininy 5.4 ity izay hita fa voasosi nandritra ny fikarakarana ity fifidianana ity. Ho tanterina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ireo andininy hafa hitarafana fa lavitry ny fifidianana madio sy mangarahara no hiseho eto amin'ny firenena ary tsy manara-dalàna. Dia izay ihany koa no hoentsika misety vetivety eo anaty doka fohy mbola maro ny fanadiadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Ok, pare. Vaovao be vidio amin'ny amin'ny vola ihany tolotra amikaiky amin'ny vidiny 4000 ariary. Misy appel 10 minitra sy 1 giga internet. Tindriny dièse 111 étoile 1 dièse. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend.
Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antalmine. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Mamelona ny araba-trano tomboky lasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isantarantsika izay dia maneho ny aiai ny manoloana ny herisetra izay ataon'ny mpitandro ny filaminana sasany. Nandritra ny diabe ny sabotsy lasa teo ny fikambana amin'ny mpisolo vava MLD. Nanomanda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia araka ny fanambarana izay navoakan'izy ireo tamin'ity androan'ity fanitsakitsahana tanteraka ny zon'olombelona izany ary mahavoasazy asa terivozona ihany koa raha ny fanazavana. Antony ara-politika, ny fampiasana hery tafahoatra izay nataon'ireo mpitandron'ny filaminana ny sabotsy lasa teo, araka ny fanambarana izay nataon'ny fikambanana mpisolo vava MLD, na ny manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia, mibaribary ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona amin'ny fahalalana maneho hevitra raha ny fanazavana hatrany. Andrekina ny fiarahamonina demokratika maneran-tany, ny fihetsiketsehana amin'ny filaminana ary iantonona lampandrenana sy ny andiny ny faraka ambaroapolo amin'ny fifanekeny iraisam-pirenena momba ny zo sivily sy politika izay nekeny Madagasikara tamin'ny taona 1970. Ny fidira mpitandro filaminana an-tsehatra ankoatry ny fisorana ny mety sy ny herisetra sy ny fanombana dia ny fiarovana indrindra ny mpanao fihetsiketsehana ao anatin'ny fanarahana entitra ny fenitra iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona ary koa ny lalàna malagasy manan-kery indrindrindrindra ny didim-panjakana laharana 7 amin'ny andininy faefatra. Toy ny fomba tsy maintsy atao meloa dia ny sommation meloa ny fanapahan-kevitra anyparitahana ny vahoaka. Ny fampiasana hery dia tsy maintsy mifandanja sy voabaiky ny tombontsoa ny fandrimpahalemana sy ny filaminam-bahoaka fotsiny ihany. Mazava ny voalazan'ny lalàna amin'ny fisamboana izay natao ireo olom-pirenena naneho hevitra mahavoasazy ary tsara dalàna ny fomba ny isamborana anatin'ny herisetra ireo olom-pirenena. Ny fampiasana hery tafahoatra sy tsy mifandanja dia azo adika ho manana antony ara-politika. Mikasika ny fisamborana feno herisetra voamariky dia tianainy mampatsiahy fa ny fisamborana tsy ara-dalàna dia voasazy asa terivozona araka ny andininy 170 sy ny manaraka ao amin'ny fehezan-dalana famaizana malagasy. Ny mpitandro filaminana dia manana didy tsy ankato, ny didy mibaribary fa tsy ara-dalàna ka mety ho voaheloka. Azo enjehana miaraka amin'izy ireo ny lehibeny noho ny fanitsakitsahana ny fahalala ny olom-pirenena andininy 700 amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Amin'izao vanim-potoana izao tsy tokony inontsony sika fa nitary afenina amin'ny saritava dia nafina ny endrika hatramin'ny farany. Mety ilatsaka ny saritava azo horonan-tsara ny fihetsika rehetra ary aparitaka ho an'ny besin'ny maro. Mijoro anara-mason'ny zava-misy ary vonina hiara-iasa amin'ny hery-velona rehetra, ny manam-pahefana, ny firaisamom-pirenena ary ireo vondrona iraisam-pirenena manoloana ny toetra raha ankehitriny ny fikambanana mpisolo vava MLD na ny manda ho an'ny lalàna sy ny demokrasia raha ny fanazavana hatrany. Fa misy mikasa ifofo amin'izao fotoana ny hain'ireo kandida ho filoham-pirenena hoy ny teo anivo ny Emonat hiarovana azy ireo. Andefa mpiambiny manokana ho azy ireo sy ny fianakaviany Emonat raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androan'ity. Araka ny angom-baovao koa izay azo aton'ny fitampona filaminana manerany nosy dia misy mikonikonina fifofona ny hain'ireo kandida ireo azonay ka mba ialana amin'ny mpatsaraitsy mivava dia andray fiapetra ny Emonat
anokana reo mpiambina manokana ho azy candidat 13 mirahalahy tsisy akanavaka iaro ny tenany ny fianakaviany ary ny toeram-ponenany marina etona kosa nefa fa raha amin'ny fihetsiketsehana tsy azahoana lalana nitondrana an'ireo mpitandro ny filaminana zay matetika mitondra fitaovam-piadiana dia tsy azon'izy ireo atao zany ary rehefa apetraka any manokana ny fipetra mikasika an'ireo olona mpitandro filaminana apetraka iandry ny tenan'izy ireo manokana zany sy ny fananany ny toeram-ponenany zany ary ny fianakaviany eto zany dia ampitana amin'izy ireo fa misy tompon'andraikitra ifampiresaka amin'izy ireo mikasika an'ireo olona safidiny hiambina azy ireo amin'ny fitandronana zay ainy zay mba ialana ampatsaraitsy mivava amin'ny fifona ny ainy sasatsasany amin'izy ireo zany ny raisina dia mba hitondrana foana ny fitoniana mandritra eo aloha mandritra ary eo aorinan'ny fifidianana fanampiny vondriny kandida sy ireo mpiaradia aminy hamaky ny kianja ny 12 Mey ao anatin'izao tolona izao tolona ho famerenana ny Madagasikara ho tanitandalana ny oveo anivo ny RMDM na ny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tanjona ny anehoana hevitra sy ampahafantarana n'izao tontolo izao fanitsakitsahana ny lalàna sy mizana tsindrinila eto Madagasikara ankehitriny ry nasoniny Andray anjara amin'ny famakina ny kianjany 13 Mey toerana voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra politika ny avy amin'ny RMDM na ny rodibe ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tsy azo ekena intsony ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny miariary ny fanitsakitsahana ny lalàna ny fitanilana ary ny hery famoretana ho izy ireo ka ilaina fandraisana andraikitra sy ilana fampahafantarana amin'izao tontolo izao makahery ny collectif de candidat ihany koa tsy ho kivy ianareo tsy ho ketraka ianareo fa hijoro anampy anareo hatramin'ny farany ny RMDM ary raha ilaina ny fidetraikefa kely zay anananay ny fahaizana kely zay mba nomen'Andriamanitra anay dia vonony izahay hanolo-tanana anareo hamaranana an'ity tolona ity eo ampelatanantsika ny firenentsika tsy andrasantsika ny hafa tsika tsy mila vazaha ary tsika tsy voavidy ny tolona tsy maintsy mandresy matokany Jesosy matokany Andriamanitra tsika fa ny firenentsika tsy omentsika ny hafa raisitsika an-tanana ny firenena hanome zay kely avy ety aminay zahay ho fampandresena ary fanatanterahana sy ho famaranana an'izao tolony izao izahay ato amin'ny RMDM ho hitanareo manerana ny Madagasikara zany baiko na izay toromarika omena izay amin'izao fotoana izao efa eto andreny vohitra ireo mpikambana avy amin'ny RMDM avy amin'ny faritra anao ny tolona ho famerenana ny Madagasikara ho tanitandalana izay famatoa zay zany aboaka any koa metosika famakina ny tokoa zay zany tena marina itsona n'olo raiky 13 Mey fa namikasy jiaby anolotra sosikevitra sy paikady ao ambiazan'ny tolona sy andresena ny jadona ny fampiasan-kery ary ny fanaovana amin'izana tsindrinila eto amin'ny tany sy ny firenena ny RMDM raha ny fanambaran'izy ireo androany ihany araka ny fanotaterina tany aloha dia navotra izao alina izao ny kandida Ratsetson Jean-Jacques ary nahazo alalina mody raha voasambotry ny mpitandro ny filaminana teny Analakely ny atoandro teo ka nentina teny amin'ny sampana miady amin'ny eloka be vava ankilany tsy mitombina nitsikera atao amin'ny kandida Ratsetson Jean-Jacques amin'izao fotoana izao makasika ny zoam-pirenena hafa izay ananany hitiraraha ity izay mbola namafisiny androany fa efa azo ny fony fahazazo io noho ny ray ny teratany frantsay izany hoe par filiation fa tsy par naturalisation toy ny mabe resaka ankehitriny navotsitra vaozao alina izao tsy atao garde à vue ny candidat Ratsetson Jean-Jacques raha voasambotry ny mpitandro filaminana teny Analakely ny atoandro teo ka nentina teny amin'ny sampana miady amin'ny eloka be vava ranambara ny mpisolo vava azy midika izany fa tsy mitombona ary tsy misy ny pirofo anenjena ity farany ny tena mara zany mijoro tery Analakely teo akaiky ny kanonina teo dia nisamboriny gendarme dia aloha tenenina fa tsy nisy erisetra niatra tamiko fa samborina normal fotsiny dia tsika zao mbola anatin'ny secret de l'instruction ny enquête ny vita ny azoko tenenina fotsiny zany ny chef d'inculpation andralahy ohatra ny hoe enjana be misy hoe tentative de coup d'état Ratsetson avy eo amin'ny tanany anankiroa dia afaka hanao coup d'état voie de fait violence
attroupement mitarika ny olona ny an-dalambe sy ny rehetrarehetra fa efa novaliko iny fa iny secret de l'instruction tsy afaka miteny aminareo inona ny zavatra nyteneniko tao fa de matoa tsy MD ny fiverako azy zany de mety mba hoe kosa tafahoatra le ino moa zany le accusation natao tamiko hoe anonga-panjakana sy ny rehetrarehetra de zay mahatonga ny zareo tsy nandefa mandat de dépôt tsy liberté provisoire akory hafa bon miandry ny déchargé de miandry ny tribunal fa mitony enquêten'ny gendarme. Ankilany tsy mitombona ihany koa ny tsikera tao amin'ny candidat Ratsietson Jean-Jacques mahakasika ny zoam-pirenena hafa izay ananany. Efa ela no nampafantatra izany ny tenany fa tsy nafenina tahaka ny andro sasany ary ny aloha lavitra ny famoahany ACC ny listra ofisialy n'ireo candidat. Ity raharaha ity izay mbola no amafisiny androany fefa azo ny fony fahazazo io zoam-pirenena izay ananany io no ny iray ny teratany frantsay izany hoe par filiation. Za tsy nanafina mihitsy hoe za manana nationalité za voateraka de frantsay satria ny dadabeako sy ny dadako frantsay voateraka de frantsay. Azoko tenenina aminareo fa ny acte de naissance ko misoratra za tsy any amboribory-tany makasy fery amin'ny tribunal d'instance iray anosy makasy de misy hoe acte de naissance européenne ako satria voateraka de vazaha. Mahasamihafa an'le izy za zany par filiation mahasamihafa amin'izy amin'le naturalisation ke le naturalisation manao serment manao voady hoe anompo an'ny firenena frantsay na iaro ny tompontsoan'ny frantsay mandra-pahafatana fa za tsy nisy an'izany tonga ho azy le izy ka ina moa ny ajoko ataoko ianao zazakely teraka ianao de teraka avazaka ina moa ny olana aminao Iany Rajoelina amiteny hoe naturalisation par filiation tena diso be tena zavatra tsy miexiste io zay nataoko za hoe defieko izy raha vita ny prouver fa misy ny naturalisation par filiation tonga de miala ako tsy candidat de manoana azy fa miariary manoloana ny zava-misy eo anivon'ny kompania mpitaterana Madagascar Airlines amin'izao fotoana fa tsy manana politika mazava amin'ny fomba fitantanana ny sehatra maro ny filoha teo aloha Rajoelina sy ny ekipany ao anatin'izay voaporofo zao fa rava sy mikororosofana avokoa ny sehatra misy ny adian-tanan'izy ireo ka tsy magaga raha tonga amin'ny fanafoanana ny zotra iraisam-pirenena ataony ihany koa ny Madagascar Airlines. Mandohalika tanteraka ny Madagascar Airlines ankehitriny. Foana indray ny zotra iraisam-pirenena ataon'ny kompania mpitaterana araka ny fantatra omaly. Miariary toy ny tafika andrefa-tanàna araka izany ireo tsy fitovik-hevitra sy tsy fahaiza mitantana nitarika ny Madagascar Airlines amin'ny fahampitehana sy faharavana. Ireo rehetra nomena ny fahefana tsy manaiky hotratra farany ka ho tomponantoka amin'ny faharendrehany. Isan'izany ny fanazavana nentin'ny PCA teo aloha Rina Rakotomanga mahakasika ny anton'ny fametraham-pialany. Amam-bolana maro no mienjandrony tady eo amin'ireo samy mpitantana eo anivon'ny Madagascar Airlines. Isan'izany ny fanapahan-kevitry ny tale jeneraly izay nambaran'ny Rina Rakotomanga ho mifanipaka amin'ny tombotsoan'ny orinasa sy ireo mpiasa. Ity tale jeneraly ity izay ahino mahazo alalana sy fahefana feno avy amin'ny ministry ny fitaterana sy ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Ny tena nankilany napetraka ho PCA ary hanatanteraka ny fampanantenany Andry Rajoelina hanarina ny kompania mpitaterana nabakabaka. Voaporofo tanteraka izao fa tsy mitovy hevitra amin'ny fomba fitantanana ny kompania mpitaterana ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Efa nanomboka tamin'ny ministra teo aloha Ranjatoelina ny fifandroritana. Izy ireo izay samy misoratena ho mahazo baiko avy amina tompon'andraikitra ambony avokoa kanefa tsy afaky ny miara-miasa hanatrarana ny fanamby. Raha ny hita teo anivon'ny orinasa araka izany samy mandrifotra sy manao izay mahamety azy amin'ny fitantanana ny rehetra. Samy mikendry ny tombotsoany ihany koa ka tsy mahagaga raha mitotongana ny kompania mpitaterana izay nanaovana fanamby maro saingy nijanona ho toy ireo fampanantenana rehetra. Santionana ny fanafarana ilay fiaramanidina Embraer 190 tsipika E2 nampanantenana ho tonga ny volana Jiona nihemitra ny volana Septambra indray saingy tsy tonga hatramin'izao. Raha ny fantatra tsy misy afa-tsy ny fiaramanidina ATR 3 sisa no ampiasain'ny kompania mpitaterana izay mbola hofaina avokoa. 5 taona ny tantana n'izao fitondrana izao ny enatrany araka izany ny isan'ny fiaramanidina ary izao foana hatramin'ny zotra iraisam-pirenena ihany koa. Sary tsy nahagaga ny maro araka izany ny misy eo amin'ny Madagascar Airlines. Tsy ho vita intsony ny mampiodina azy araka ny tokony ho izy ka anton'ny fanapahan-kevitry ny PCA teo aloha izay milaza ny hijanona ho mpikambana eo anivon'ny filan-kevim-pitantanana fotsiny ihany. Singa iray azo hitarafana izao
fa tsy manana politika mazava amin'ny fitantanana ny tsihatra maro teto amin'ny firenena ny fitondrana ankehitriny. Natao andrakandrana avokoa ny fandraisana ny fepetra, ny lamina sy ny fanapahan-kevitra rehetra, ka izao midona amin'ny tolana hoy ny fomba fiteny. Santiona ny Jirama, ny orinasa Sekren, ny Knaps, ny Krauma sy ny maro tsy voatanisa, izay potika toy ny sehatra ara-toekarena maro. Ireo nomena ny fahefana ankilany, tsy manana ny fahasahiana ijoro tomponantoka, ka izao tsy menatry ny mitady ny lalan-kizorany mialohan'ny faharavana tanteraka izao. Tsy entsony ny filoha teo aloha manoloana ireo. Fantahina mipetraka araka izany ny hoe potika sa no potehana hanomezana ny fitantanana ho an'ny hafa. Fa roa herinandro zao no nalasa filoham-panjakana mpisolo-toerana ny jeneraly Richard Ravalomanana. Roa herinandro anefa dia tsy hita tsy reny lehilahy amin'izao fotoana izao. Ny sosondresaka fotsiny no andrenesana amin'izao fotoana fa mivory matetika miaraka amin'ireo manam-boninahitra ao amin'ny zandarmaria sy ny tafika ary ny pôlisy ny tenany ankehitriny, fa ilay indraikitra mahafiloha azy dia tsy hita ao anatin'izay. Mipetraka ny fanontaniana anaram-boninahitra fotsiny ve no nolainy sa nao famoretana ny mpanohitra fotsiny ihany. Matoa an-datsoratra ny sampana fampalalam-bavao. Taoriana kely n'ilay didy sadasada navoaka ny HCC mizara ny anjara andraikitra ny filoham-panjakana mpisolo-toerana sy ny governemanta dia nalamin'izy roa tota fa ny filoham-panjakana mpisolo-toerana dia iandraikitra ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ary ny governemanta kosa ny sisa ambiny. Teo dia efa gaga ny maro fa filoha roa no misy eto Madagasikara. Tsy mbola fahita tao anatin'ny 90 taona ary tsy fahita teto ambony tany. Ny governemanta moa dia mba hita ihany manao ny asan'ireo membra ao aminy, na dia alasa fay sy mirona amin'ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida laharana fahatelo aza no ataony. Fa ilay filoha mpisolo-toerana dia tsy andrenesam-peo, tsy ahitana asa mivaingana. Tsy mandray maso vovahiny, tsy hita amina zava-mitranga manahirana, tahaka ny famaizana teny amin'ny rovana Tsahatita. Tsy lazainy intsony any amin'ny faritra samihafa ahitana olana ara-piarahamonina maro. Izay tokoa ary ve no asan'ny filoha mpisolo-toerana, nefa dia tahaka ninona ny fanehoana fa vonona andray andraikitra talohany nanendrena azy. Ary isan'ny nanaitra ny tsy nahitana ny solotenan'i Madagasikara tamin'ny fivoriana tapon'ny SADC ny farany herinandro teo. Mbola olalentsika ny momba io rehefa aoriana kely ao, fa zara moa fa nisy fehezanteny iray ny resaka ny Madagasikara tao amin'ny fiekevitry ny SADC. Ny SADC izay nirary ny sosy fitoniana ho an'ny fifidianana andeha eto Madagasikara sy ny any Congo Demokratika dia izay. Iny koa mbola resantsika anirina fa ity filoha mpisolo-toerana izay tsy manao afa-tsy ny mitady hevitra hampandamoaka ny tolon'ny mpanohitra ary ampisehoan'ny fahaizany mihitsy fa hainy tokoa ny zavatra ny anarany dia ny fidaroana ny tolom-bahoaka. Moa tsy izany tokoa moa ny rehare ihany fa ny anarany tany an-dafy. Ary izay ny tokisan'ny rajoelina azy nanoloana ny razafy maefa izay efa novizafisaina hatriny ela. Feny lalaoviny fitondram-panjakana ankehitriny ny raharaham-pirenena. Ataony toy ny manao fanorona na échec ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Tokana ny azy ireo ny tanjona, fehezina arak'izay tratra ny fahefana ary anao izay ampaharitra ela eo amin'ny fitondrana. Tsy ahoana ny fiainam-bahoaka, tsy asiana vidy ny hevi-bahoaka. Tsy ena nefa fa ny hetsi-bahoaka dia tsy etoerina ka tsy maintsy andresy na ho ela na ho aingana. Iazon'ny mahajanga vetivetsika tratehaka ny iray amin'ireo jolaraindainy amin'ny fanendahana ny fampirorona ary ny fanakanan-dalana ao Antsararivotra Atsinanana Fokotany Amborovia Mahajanga. Izy ireo izay fantatra fa ponina ho an-tanàna avokoa ny ankamaroany. Anja Robert Kolo Mahajanga. Ity tovolahy hitantsika amin'ny sary ity no iray tamin'ireo jiolahy raindainy, mpanendaka, mpanolana ary mpanakana sy mampiororo ireo ponina ao Maldia Tsararivotra Atsinanana Amborovia Mahajanga. Tratra zany ilay jiolahy le mpanendaka izay azo lazaina hoe raindainy zany aty amin'ny faritry ny Amborovia. Ao Maldia moa zany ny tena toerana matetika anaovan'ny zareo asa ratsy. Io Maldia mantsy zany toerana somary mangingina izy io ary tsy dia misy hazavana loatra. Dia matetika manararaotra ny mpanao ratsy zany. Ka tamin'ny aliny 2 novambra zany nisy olona avy niasa amin'ny sivy alina iny nody sakanan'izy roa lahy dia avy hatrany moa zany tonga dia nampiasa an'ilay herisetra zareo mba ahafahana manendaka an'ilay olona zany. Kanjo moa zany afaka ny antsovonjy zany le rangampitory io zany. Dia nisy olona anankiray zany mba nanampy azy, namonjy azy. Kanjo indray zany mbola nidarofan'le mpanao ratsy koa zany dia naratra koa io anankiray le namonjy io zany. Rehefa natao moa zany ny fanadihadiana sy ny fanenjehana izy tratra soamantsara io zany. Zay zavatra zay zany no entina any an-tanana antsika foana vahoakan'ny Mahajanga indrindra fa itsika monina izay aty Amborovia mba mampilaza haingana aty amin'ny ampitandro filaminana fa
efa maromaro amin'izy ireo no efa tratra ary mbola misy any mbola karoana zany. Efa mpamerokeloka ity raim-pianakaviana ity ary efa voaroiroy tamina raharaha hafa raha ny fanazavana hatrany. Efa mpanao asa ratsy, mpangalatra, mpanendaka ka zao izy tratra zao. Efa nisy fotoana izy io nisy raharaha anankiray koa navoasarengotra anazy moa zany dia nikaroana zany fa nandositra. Zalahy moa zany rehefa mahavita an'le asa ratsy izy dia mandositra kely dia miverina indray dia izy zany zao tratra zao. Ankizilahy eo amin'ny 4 taona izy io ary mipetraka ao an-tanàna ao ihany fa dia efa miaina amin'ny asa ratsy io zany no ampiveloman'izy ireo. Atolotra ho an'ny fampanohavana ity jolay tratra ity aorian'ny famotorana ataon'ny zandarmeriam-pirenena azy raha toa ka mbola karoina kosa ny namany. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaky iraisan'ny pirenena amin'ity alay ity. Mafy ny daroka bomba nataon'i Israel ny Gaza tamin'ity androan'ity hatreto efa maherin'ny ray alina ireo namony ainy vokatry ny ady eo amin'ny rotota tao anatin'ny ray volana. Tafiditra anatin'izany ireo teratany Frantsay any an-toerana izay tafiakatra 70 ireo maty, 9 ihany koa ireo tsy hita popoka ary misy amin'ireo no natao takalonaina raha nitatitra farany nataon'ny Prime Ministre Frantsay tao anatin'izay. Dia izay ihany koa no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Naiza misy anao ankasitrahana hatrany ny fanarahanao ny fampahalalam-baovao. Mandrapitafa ho amin'ny raha mpitondra ary tombokilasy tonga vavelona. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté Ny vaovao. Kokota iray dia sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ny vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.